Ny hevitro ndray zany mahakasika le resaka hoe blocage io moa zany raha ny tena sitrapoko hoe nisy solotena mpanjakana ray mihitsy tonga teto ohatra hoe ny ministra ny asa zay tsy fantatra moa ialako tsiny amin'izao fotoana izao io koa moa voanisy fanovana gouvernement tantenengo teto tamin'ny tony resaka tamin'ny voalohany tenengo teto tamin'ny voalohany hoe tsy dia misy inona tenaiky loatra amin'le fitondram-panjakana nisy tamin'ny fahatelo ambin'ny folo volana septambra iny tamin'ny taona lasa 2024 dia io moa zany fito volana aty aoriana dia tonga eto indray tamin'izay tetsy mipetraka teo amin'ny dia antsika tsy mitady seza dia io zany hoe ohatrany hoe ny eo ihany io zany ny resaka moa tsika teo ny amin'ny hoe tsy ampy ny bazy tokony omena formation ny olona fa io ny zavatra hitako raha ny fahitako azy le resaka informel moa zany efa tsy resantsika ny informel efa be dia be tsy manara-dalàna amin'ny resaka hoe asa tao andavanandro fa reny moa zany noho tsy fanany dia tsy maintsy le olona manao andreny fa ny resaka formel ny teneniko anareo fa tena feno corruption feno tena hoe kolikoly sy atra aiza ozy nareo ny tsisy kolikoly amin'izao fotoana izao ianao zao tsy mampanina amin'ny teny an'izany za moa tsy afaka ny laza hoe taiza no nahitana statistika na ohatr'izany fa io araka ny teny général Florence teo matetika nitsao rehefa mandeha be dia be dia be dia be marina izy zay fa dia ho teneniko eto le tsao fa dia anjaranareo no mitenina marina tokoa izy na tsy marina fa hoe 60 millions no corruption mandeha kolikoly raha te hiditra ianao hianatra ohatra police pirenena voaresaka koa anatin'izay hoe 1 milliard 500 millions ny vola alohanao dia lasa ianao ministra ary tsy afaka ny andaha zany nareo fa vao nandeha zany tsy zany namorona zany hoe ny resaka blocage ny resantsika teo be dia be fa araka ny teny chef miny moa ny teny intsy misy tsoa le hoe raha zany no tantaraina eto efa misy anareo atao amin'ny TV plus miteny izany isan'andro ny gazety antsoratra miteny izany isan'andro Ismaël ny radio antsifa efa miteny izany isan'andro ny Okazava ny Viva ny Lalatina Rakotondra Zava Free FM efa tataka mihitsy ngamba vavany isan'andro dia miteny blocage foana olany eto fotoana raha zay no hoe resantsika eto le blocage fa kolikoly ny zavatra inspecteur des impôts kolikoly ianao vao tafiditra amin'izany inspecteur des douanes kolikoly ianao vao tafiditra amin'izany greffier moa ireny ny greffier manara-dalàna zany hoe greffier nandalo concours dia migrefy satria kolikoly zany ny zavatra miainga eto amin'izao fotoana izao io ny tena hoe anakianako mihitsy ny fitondram-panjakana ary ohatrany hoe tsy manana politique d'emploi ny fitondram-panjakana tsy manana programme politique mikasika ny tontolon'ny asa ny gouvernement fa io moa zany dia mipetraka indray fanontaniana hoe ao anatin'ny roa taona sy tapa moa zay fitondram-panjakana rajonary mampianana ary tsy nenazy rery fa za dia kianko mihitsy hoe ny hatramin'izay rehetrarehetra hatramin'ny nazahoantsika ny fahaleovantena na ny repoblika voalohany zany na faharoana fa niza zay nitondra teo amiko dia mitovy amin'le irako iny ihany résultat ny anany mikonty amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny classement antsika Madagascar raha banque mondiale any miteny fa gitantsika maneran'izao tontolo izao Nations Unies miteny fa fahadimy avy any amin'ny farantsika io nefa nyteneniko zany ary io moa teny everiny olona hoe mifokarongony nga migangstapaba sa miteny telefona tany anatin'le tonikira anatin'ny alboma voalohany misy an'le bingo ihany bancal io moa zany tena hira ratsy le izy areo hira tsisy dikany fa ny fotom-pisainana anetiko tao anatin'le izy dia hoe koty zafy ihany Lexis niza nitondra teo vendrana daholo raha nareo rehefa tsy faly amin'izay nareo botsina fa ito zany te elako tsiny amin'ny makofo boyana amin'izay ny tenenako eto tsy revena ranga zavatra mitranga eto amin'ny tanàna leo ranga zay leo zay miaina anaty fako miaina anaty jordira leo zay miaina anatina tanàna maim-potay zahay mandoa IGR ohatrina ny ampoaloko isam-bolana mihoatra ny 200 000 ariary ampahanyatra tena ny tenenako an'izany fa rehefa atao ny kapo databatra dia mialatsiny amin'ny TV plus fa kapoanay ty latabatra ty fa raha mahainao an'izao nareo fitondram-panjakana mametrana reo fanontaniana fa rehefa tsy afaka ianao andray matofoloha ao anatin'ny roa taona sy tapo hainao intelo manova gouvernement ary tena mampiny amin'le izy dia ty le izy ohatrany hoe tsy mahay raha le pitaizan'le pupelle le kisofa aleondray anao mba miopa le gana aloha dia le miopa le gana indray asina miopitrodro hovaiko le ohatra fa dia mampimebe io zao ohatra hoe match de foot ao anatin'ny Barça zany tsika ohatra ny attaquant hoe tsy mety ranga fa aleo ny attaquant atao défenseur dia le goal alefa ry amin'ny avant de pointe dia milieu de terrain zany ataotsika ohatra hoe remplaçant indray mampime le izy ianao ve ministre ny asa vaventy ianao tapitapoko dia atao lasa ministre ny tourisme ohatrany hoe araka ny teny monsieur Tsote hoe angaha dia tsy mba manana olona mieritreritra mihitsy 400 000 ny jeune mivoaka any amin'ny institut privé na public isa-taony ho aiza daholo ireo be dia be ny ingénieur manam-pahaizany tsisy olona afa tsy reo ve no nomena ho ministre fa io dia miverina foana araka ny resakantsika teo hoe tsy misy vision tsy misy vina ity fitondram-panjakana ity ka rehefa tsy mety ny gouvernement tao anatin'izay
angamba mila andriamatofo mila mieritreritra zay tsy tarika eo anao kody tana ninona fa tena tsy ho any manam-panazaka ao fizafisainy manan-tsaina fa zay tsy faly amin'izao ka andray za zany maina baba miteny atao zany dia tena faly hoe faniolana fotsiny langazy eto baba eto zany dia langazy efa heniko hatramin'izao za mbola kely ka hatramin'izao zany hoe rehefa tsy ao anaty fitondrana dia mahay miteny ery fa za zany dia miandry ny baba ndray fitondrana tsy hoatsy satria hitako tena blocage koa io resaka corruption zany en général zany satria io tsy mampandroso ny le mandeha nahita tamin'ny serasera nisy mpitondra fanjakana sa mampiasa mpanjakana nikapohana tao Afrika tao fa tratranao kolikoly zany hoe fa tena miditra amina sehatra fanadiovana amin'ny ankapobeny zany ny firenena ray ngamba mahatonga zay zavatra zay fa raha ohatra ka tanteraka ny zavatra lazainy baba dia ho ataony zany rehefa mahazo fitondrana baba toa dia zay mpandrarano miaina voalohany anatin'le izy fa ny olana misy eto amin'ny tsena dia zao averiko ihany amin'ny motan 5 zany le olana kely teo vitsivitsy fotsiny ohatra hoe discipline mihitsy no tsy mipetraka aty amin'ny côté amin'ny mpitondra movy hoe manaja discipline zareo aty amin'ny côté amin'ny entina matanty discipline ve fa tsy vao mampiatra discipline na hoe mipetraka ho anay manokana zao aty amin'ny fanaovana lakosia dia nitazena tamin'izany zay satria mihinana ny tsy fihinana ny olona rehefa tsy discipline ao an-dakosia dia masika be zay ao an-dakosia zany hoe tena zay mihitsy zany ny fomba iainanay ka manao an'izany vitsika malagasy zany hoe mampiatra ny atao hoe discipline amin'ny fomba fiaina amin'ny zavatra rehetra ohatra hoe raha vao za zao ny mpitondra fanjakana dia manaja ny tokony atao amin'ny fitanana ny raha-mpanjakana rehetra zany sy amin'izay tokony atao rehetra aty amin'ny olona entina koa rehefa misy zavatra apetraka dia manaiky koa ve ny olona entina mba miahitra kely zany na dia tsy nahazatra ara manaraka le discipline zany fa tena tiako moa zany dia mpitondra fanjakana ohatr'izay ataony baba zay hoe masa mapiatra sy manao amin'ny tetika rehetra afahana miala amin'izao fahasairana zao fa raha voatr'izay dia lasa ohatran'ireo mpanao politika hatramin'izay amin'ny baba fa za dia miandry zany satria mety mbola hotratrako ny fitondranareo analahelobe taloha hoe zay zany rehefa miresaka za misamby zay promotion amin'izao fotoana zao dia miresaka hoe tena tsy tratratsika ty zany za Madagasikara anakareny zany zany hoe tena andro otr'izao foana zany tsika zany tsarovy tsara fa misy matsy olona mieritreritra hoe rehefa manao fandrarana dia manakareny diso satria ho anafitra zao mividy materiel anay na manao fototrafitra saray dia raha mitoy zao tantara zao mety tena boka trosa atsy hoatsy zany hoe wakatona zany hoe omenan'ny banky fananako na omena amin'ny banky ny zanako mihitsy angamba zany mba apitrosa mandrakizay fa ny baziny io dia zao ry baba nareo mpanao politika no mitondra anay makany mivoaka makany amin'izao fahasalanana zao fa raha tsy zany dia misy madama ray tamin'ny farany teo tiako be ny zavatra nyresahany tamin'ny gazety sendra nandalony masoko hoe ny adi-hevitra tsy mamokatra ataotsika rehetrareto Madagasikara io no tena fototra koa mahatonga an'izao zavatra rehetra zao rehefa ohatra ka adi-hevitsika androany dia tena ataovy ary zay rehefa tonga eo anao rehefa ohatra ka adi-hevitra nareo eto amin'ny vahininareo manaraka dia mba tereo le olona hoe tena ataovy zay zavatra zay fa ny zavatra tena mampalemika dia zao hoe tsika malagasy etra mahafantatra ny zavatra misy hoe misy corruption misy ny insécurité misy ny tsy maty manota misy nyzao fa tsisy sa miady amin'izany na ny efa mahazo fahefana na ny mbola tsy mahazo samy mangina fotsiny tsika na mody mitabataba kely dia rehefa mahazo toerana dia any zany hoe mangina any zany na koa hoe mody manao kely koa ny mpitondra dia pasipasoana io do amin'ny farany tsy tratranay le fandrosoany Madagasikara zany hoe tsy hita amin'ny masonay zany hoe Madagasikara anakarena zany hoe voozina ve tsika zany malahelo rehefa makany ampitan-dranomasina any hoe mpitondra fanjakana makativy dia tsy miaka tahaka fotsiny an'izao zavatra hita maso zao alena tahaka fotsiny tsy mila mamorona mba matsy le mamorona dia mila olona intelligent be fa ty zany dia tonga dia olona mandeha anao manao voyage dia mandika anao hoe ataoko ty rehefa tonga Madagasikara dia tapitra zay fa tsy lava loatra zany ny adi-hevitra be dia be nefany zahay misofra zay tiako tena satria zay midikizo miteny aminareo resaka fandrarana ninona ady atao eto zany eto Madagasikara rehefa miady-hevitra ila be loatra dia misofra zay tokony azo 10 000 ariary zay 1000 ariary fotsiny no azonay tokony mba hifahinana amin'ny mpifahinana aminay any akafo zay tsy afaka mifahinana satria voabahana amin'le problema maro be zany tena angamba averiko foana ihany ny zavatra tiako apitaina androany dia ny fanovana toe-tsaina samy mahita ny zavatra tsy mety daholo tsika rehetrarehetra toko fa gangsta baby
afaka miteny za manana vidéo anao alohan'ny andehanako taty ankeo maraina dia efa nahay mijeriny anao ary hitako ny zavatra contenu ny zavatra ao anatiny le mbola hoazoko ianao iny anao tena mahafinaritra daholo fa ny olona rehetra na menony mpihira sasany ary anao dia mahita le fiainana andavanandro eto Madagasikara eto amitsika dia tena efa hafa mihitsy tena efa miova tanteraka mbola tsy misy mbola artiste amin'izao fotoana izao afaka mahavelo teny ao anatin'ny art satria tsy structure tsy misy zavatra ara-dalàna mipetraka ny fanjakana avy eo manetsika tsiny amin'izay satsika mihitsy ny tokony iova anova rafitra tanteraka mihitsy na itsika mihitsy ary satria eritrereto anefa ho apetrakantsika foana ireo tanora rehetrarehetra orin'ireo hoe ry zareo foana ny diso ry zareo dia manomboka manipy bala ohatran'izay foana tsika rehetrarehetra fa ry zareo za aloha niverina kely any amin'ny orinasa malagasy amiko ny orinasa malagasy tena mandalo fotoatsarotra tena sarotra ao satria izany zao amin'izao fotoana zao ny fanjakana izay tokony hitondra ny rafitra rehetrarehetra apetraka sy ny lalana ndresaka teo hoe exportation ohatra ny tokony ho atao tokony hazava tsara ray ary ny malagasy matory rendrika tanteraka malagasy satria tsika ezaka miresaka zao dia tsy mijanona fotsiny fa tsy ny manenjika karana ny karana manenjika vazaha ny vazaha manenjika sinoa ny malagasy moa dia ndrehetrarehetra enjehana daholo satria tsisy tsony dia na mifotsanimodrimotra eny fa ny tena izy tena tokony zavatra tokony ho atao zao dia ny hoe ny mpitondra fanjakana raha tia mpiakatra malagasy dia tokony hijery ny fandrarana malagasy mihitsy no hoe ao anatin'ny fizarana ohatra hoe ny appel d'offre ny appel d'offre dia tokony ho amena mihitsy ny malagasy atao mahazo vahana mihitsy amin'ny malagasy eto amintsika io misy an'le fitenenana le hoe patriotisme économique tena ny malagasy aloha no alefa voalohany dia fiarovana ihany koa ohatra hoe mandeha le fizarana entana tonga na tokony fampizara ny formation ninona mihitsy tokony ho amena aloha malagasy amena rafitra mihitsy aloha malagasy satria tsisy mandeha amin'ny lomony mihitsy ny zavatra rehetrarehetra araka ny tenin'ny gangsta baba teo hoe io anie efatry ny taloha efa ely andaotsika tsy resaka kory ny taloha tsony fa andaotsika hanandrana hijery ny zavatra ho avy andaotsika andray andraikitra daholo zay ny tiako resahana aminareo mihitsy hoe andaotsika andray andraikitra daholo dia ny ohatra hoe misy fitaovana matériel outillage ny service na étude rehetrarehetra métisio anatin'ny fitondram-panjakana ny adievitra zay ilana ny malagasy ny voalohany indrindra eto amin'ny malagasy ny concerné zany hoe malagasy ny tompona antoka ao anatin'ny adievitra kory ary ahafahana mandroso satria ianao no mihinana ny vary eto ianao no tompony eto dia ianao no tokony angalana ny hevitra rehetrarehetra dia amenanao aloha le asa satria misy vola be deabe ane tonga avy any amin'ny banque mondiale avy any amin'ny karazandrazana bailleur rehetrarehetra hita jereo fotsiny za miteny anareo fotsiny ohatra zavatra anankiray za ovaiko kely ao le resaka satria fandrarana ihany le izy tena hoe ny district Navaradrano zao dia anisan'ny district ao anatin'ny atsasany azy miditra ao anatin'ny hoe grand tanà ny ao anatin'ny grand tanà nefa le tanàna dia tsy mandroso mihitsiny ary tsisy miditra mihitsiny ao anatin'ny hoe fampivelarana ny Antananarivo matahotra zao satria inany tsisy lalana nefa raha ataony lalana misy famorona asa be deabe misy fampianarana asa be deabe raha mitsangana ny trano dia misy karazana zavatra be deabe hitanareo fomba hoe mivelatra rehetrarehetra zany zay no ataoko hoe andaotsika za zany tena okizay mihitsy raha samy manao le okizay na ampy zay tsy fantatro le zavatra misehoseho zay rehetrarehetra ao fa amiko tena tokony iovintsika malagasy tsika ihany no manova-tsika aloha fa tsisy tongotra iainga mihitsy eo raha tsy tsika manova azy fa tsy afaka hiteny foana hoe
ho amboaritsika foana ny ana hoe ry anina eo atsipitsipi foana mbola ry anina ianao ive fa nanao zavatra inona zavatra nataonao teto amin'ity firenena ity ozy Kennedy zay hoe aza manontany ianao hoe ny inona no ataon'ny firenenao anao fa mananaova zavatra hoanao ho an'ny firenenao amiko aloha zay ny toetsaina tokony atao aloha zao fa io efa misy tsy mety foana misy tsy mety foana io raha mijerina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary tsy manana afa-tsy afo atao pompie ozatra laha zay mpamono afo fotsiny izy zay anao tao tamiko mpamono afo fotsiny no ataony sisy zao satria tsy fa raha mazava tsara ny tena ho alehany ao anatin'ny serasera koa tsy ampiko ny seraseran'rareo amiko dia zay no mahatonga an'io tena milety jereo tsy misy olona amin'izao fotoana zao misy olona samy teny hoe zao ny tsara amin'izao fotoana zao tsisy ny olona besaka indrindra zao dia miteny ny ratsy ary tiketo zao dia efa mahita fa mieritreritra daholo hoe ratsy za mialatsiny fa ny tena fiovana toe-tsaina fotsiny ny tiako hoentina androany tena vela zany le olo-pirenena avelanao an'izay hoe anao zavatra ho an'ny fireneko ary androany mamela an'izay ve le fitondram-panjakana fa isika koa mantsy ary rehefa ao anatin'le fitondràna rajonary mampianina dia hiteny daholo rehefa aveo tamin'ny androny rajorajoelona ny andro rajoelona ny tena diso teo amin'ny fitondràna indray andro rajoelona tamin'ny androny ravalomanana tamin'ny andro ravalomanana indray tamin'ny androny ratsiraka tamin'ny ratsiraka indray tamin'ny androny zafelbera dia verina hatrany amin'ny hoe tany amin'ny androny colonisation mitsy ny tena diso hoe dia tena tany amin'ny androny fahampanjaka mitsy raha hifanometsiny eto foantsika nefa manana an'izay le tsika miresaka ny changement du comportement sy fiovana toe-tsainy monsieur fidimanana afa manana an'izay koa ary vetsika raha zay nianatra tany ampianarana aloha tamin'izany fotoana zany hoe génération anankiray ny fanovana toe-tsaina fa tsy hoe androantsika hoe ndao ariva toe-tsaina daholo izy ariva toe-tsaina manangatanana daholo ndao ariva toe-tsaina fa rehefa tena raikitra amin'izay ny action dia fanjakana manenjika madinika ity fanjakana manao an'izao ty milany andro tsika mifanometsiny fotsiny ao anatin'le ohatra hoe mividy zavatra eny an-tsena manararoatra kely hoe papa mialatsiny miresaka zavatra mividy malagasy sika miresaka ronono mandromamina kakaka eny an-tsena mividy le zavatra vita malagasy 28 500 francs nefa zavatra ianao zany mba te hividy zavatra hoe ampandosa ny Madagasikara sy hoe ty zany orinasa mampiasa orinasa vahiny fa rehefa mividy indray ianao rehefa aveo ka ty kosa moramora ty 20 000 ave misy 8 000 francs de différence raha patriote ianao dia tokony mijery fa mividiko ve manana mahampy mahavidy an'izay zay verina foana ry amin'le fanjakana any amin'ny fanjakana no mampiakatra fa mividinao zafady tsika moa zany ao anatin'le tontolo ny asa ny resaka amin'ity androany ity fa nisy resaka maromarana teny misotra be dehibe aloha amin'le toroka voninkazo ary io moa zany hoe reny tsy dia tena hoe iriariandry ny zavatra reny na resaka hoe album na resaka hirahira fa za mantsy anakihana rehefa aveo fa misy bateboka anakefatra hofitiniko ngamba ao anatin'ny rona telo minitra hoe faravabetsany ny voalohany ozy zany voaresaky ny Abrahama teo hoe sy chef-mbinina koa ny amin'ny hoe manakihana daholo ny mahazo miteny izay tenenina ny olona rehefa tsy eo amin'ilay toerana milohan'izay nefa ny malimaliko an'izay kely dia isorana be dehibe aloha zany Andriamatoa mahafaly solona andrasana Olivier ministre ny intérieur izy tamin'izany name an'ity arrêté ty zany 35 234 bara 2015 be dehibe mantsy ny olona ny teny hoe tena sérieux ve ibabaraka otarisona gangsta baba hoe ara-dalàna ianao zany zao ara-dalàna ty fa voalohany volana décembre taona 2014 dia lancement officiel moa telo volana lasa zay tamin'ny volana janoary tao PK 0 tetsy amin'ny Garasorano ina moa dikely hoe PK 0 ny safidiny manokana mihitsy na dia lafo ary niofany fa hoe départ 0 mihitsy zany le Madagasikara tena raha mbola azo lasaina hoe départ négatif dia mbola miainga avy any amin'ny négatif mihitsy amin'izao fotoana izao zavatra voalohany tiako resahana zany dia zao mitsangana amin'ny fomba ofisialy ny antoko politika madio tsy hanao propagande tsy ade hidokadoka ny APM fa mba te hiteny fotsiny hoe ama lehibe anantoko amina zany no mahatonga eto amin'izao fotoana izao fa io mantsy hoe misy ny fanatisme misy ny favoritisme hoe mahafinaritra araka ny teny monsieur Tsony ny tolokirany mahafinaritra le izy mitsamma zay ataony zay avoaka DVD moa tsy hoantsy manararoatra kely dia misy fanatisme sy favoritisme dia hoe io fadogadokafana dia io zany tiako tenenina fiteboka ray faharoa hoe izaho tsy mitovy amin'ilay mpanakanto manao politika
misy mantsy sasany nalazalaza tany amin'ny resaka zavakanto ary zay mihitsy tenen'ny olona hoe gangsta papa ve mba malazalaza anaty showbiz iraraina roa mba misy miaino sy malazalaza dia io koa fa nirotsaka ao anatin'ny sehatra politika ny tsy itivizako amin'ireny dia zao reny azo lazaina hoe manaratra eny rano manaraka olona fotsiny reny ary manaraka antoko dia manohana olona na manohana antoko fa izany za mihitsy nanangana ilay atao politika tena hoe fandraisan-dahatra avy aty amiko manokana zany zay teboka faharoa dia teboka fahatelo tiako resana dia mahakasika le resaka rehetra nandeha teo voalohany le resaka hoe francophonie zany amin'ny volana novembre ngamba afaka 7 volana zany raha tsy diso ny anahy manokana zany tsy ny zavatra hitranga afaka 7 volana no takiako amin'ny fitondram-panjakana mialatsiny fa ny HVM aloha no manjaka amin'izao fotoana izao Rajaona Romampianina ny ao fitondrana dia nareo aloha kianinay tsy ny zavatra afaka 7 volana ny anahy takiako na dia hiteny ary hoe a 7 volana ny mitranga fa ny zavatra hoentin'io be dia be ny fivoarana sy ny tariny fa nitrosa-babe ny taranaka fara-manimbo hoentin'io koa fataro 20 milliards d'ariary raha ny enonay farany zany hoe 100 milliards de francs zany ny vola atokana ho an'io mipaka verina hoe mipakany amin'ny aty vilany tsirairay zany rehefa vita amin'ny francophonie sommet de la francophonie moa ny fiantsoana azy ohatra anankiray fotsiny raisiko nisy tamin'ny taona tsy haiko 7 amby 9 tany ngamba raha tsy diso ny jeu de la francophonie mety hoe tsy idirany zany fa voaresiko any francophonie iza ny tompon'ny village de jeu amin'izao ny vahoaka madinika ve mitondra inona ho antsika zany jeu de la francophonie mety hoe tsy idirany zany ozy nareo fa mba hoe entina ampisaitsanana fotsiny dia resaka anankiray manaraka tapakely anao ny village des jeux de la francophonie efa andreo olona tompony amin'izao fotoana zao reo fa nampiasaina tamin'ny village des jeux de la francophonie nampiasaina sotra tompoko dia mahakasika nyzay resaka zay any hoe amiko zany Madagasikara firenena mahantra raha ny olona mahantra zany amiko tsy afaka ny anara-damody fa ny resaka hoe francophonie resaka hoe comezalsa aloha zany tena hoe lamody ho an'ny mpanamboly reny ary iny fantaritsika malaza be io ny vaovao iny no miteny fa za tsy mamorona Claudine ny ao ambadikio hoe Voanga Rajaona Romampianina ny ao ambadikio hoe anjaranareo no miteny fa zay no zavatra eninay ary zay tsy hoe minomino ny resaka tsao fa tsao rehefa be dia be mandeha dia marina izay araka ny teny général Florence satrio ihany dia resaka anankiray fahaefatra farany tiako tenenina hoe araka ny tenin'ny monsieur Tso teo sy tenin'ny chef mbina moa zany tiako ihany koa ny manamarika mety tsy voateny izy teo fa izy ny filoha talepitantana ao ny orinasa Gaston ny pizza mety ho fanina matsy tia hoe izy ianao fa zay ianao zay dia misaotra be dia be amin'le hoe rehefa nareo ny mbola tsy eo amin'le toerany dia mahay miteny ohatr' izao fa voalohany aloha zavatra tiako tenenareo mbola mafisiko ihany fa zany hoe tsy eritreraka fitondrana ao anatin'ny 10 taona na 10 taona na mbola 10 taona za tsy milesa satria zao lasa mitovy amin'ireo tonga dia tononoko mihitsy fa tsy mampanina na Ravalomanana io na Iany Rajoelina io na Hery Rajaona Romampianina io na tsy haiko izy mety hoe Zafy Elbert koa tsy nisy nio an'ireo olon'ireo président Parazara natongavandreo teo par accident natongavandreo teo dia zao ny farany ny dinosaure no vadibadika mamadika palitao ao ianao aty lasa ministre nino io le zay le hoe attaquant dia vadika babaso dia afaka milaza olona rehefa nio manao fidinay amin'ny 2018 2018 aloha sarotra be ohatran'ny hoe tsy misy afa-tsy dia zay zany tiako tenena hoe tena marina mihitsy ary alako tsiny ary engany mba tsotapahan'ny TV plus anaty montage dia zavatra teneko ty fa anisan'izany raha matoa ny tiana rialy tiako be ny tiana rialy tena tiako mihitsy izy tao anatin'ny invité du Zuma fa nanina moa izy voalasa ministra dia nangina dia io vazivazy ny tenenina aza tapahany ty fa misy mivazivazy moa hoe nampianarina fahalalam-pomba zay tambola kely fa rehefa misakafo dia tsy miteny dia manina ono ny tiana rialy tsy miteny misakafo nisy zay fa vazivazy ny atao tena mbola vazivazy io fa izay mihitsy ny tenenako hoe zahay tsy mitady seza za manokana tsy mitady seza ary anafarako ny mpikambana rehetra ao anatin'ny atao politika madio zay mieritrehitra ny tady seza ao anatin'ny ampiamo ao anatin'ny rona telo na 10 taona dia aleo teny zao dia fampitsodrano ho faranako le teniko hoe zahay zany mila vina araka ny teny misy tso teo mila vision zahay tsy afaka 7 volana tsy afaka herintaona fa efa 2 taona sy tapany zay ny fitondranany teo mbola misy fotoana nareo mbola torona hevitra hoe mila vision za manokana afaka 10 taona afaka 100 taona hoentinareo aiza ty Madagasikara ty raha isika resaka embouteillage eto Antananarivo raha tiana hiala ny embouteillage eto Antananarivo dia mba asorona zay toerana mabetsaka embouteillage ohatra amin'izany ny taxi brosy mba hakisaka ny alavidavitra ny tanterany zareo ny le izy fa inona ny tanterany ohatrany hoe des habillés Paul pour habiller Pierre nalana ny avy eo amin'ny fasankarana dia ohatrany hoe afindreo amin'ny bypass manina ka raha tonga dia atao any ambady fotsiny any alavidavitra any nalana ny eo ambodivona dia nafindreo eo amin'ny eo midiga dia afaka herintaona zany na 2 taona dia lasa feno embouteillage reny amin'ny kianja maki manina raha tonga dia atao ohatra any mahitsy na any ambotra atrimo any tsaka indray minomino hoe lafo be indray ny firaviana dia zao ary ny amaliko an'izay Yamoussoukro tanàna anankiray capitale économique sy administrative ary politique ao Côte d'Ivoire
tsy Abidjan tsony ny capitale politique sady administrative ao Côte d'Ivoire maninona raha mazavatra ohatr'izany noforoana tanàna anankiray 300 kilometatra miala ny Abidjan lasa any mivany amin'izao ny olona zavatra ohatran'izany zany mba ilaina fa tsy ilaina ile hoe tandrametaka petatoko zavatra veto dia tsisy ny homana tsy manana koa efa nametraka hoe capitale économique tamatafy tamin'izany fotoana izany fa résultat ny angatahako tanteraka sa tsy tanteraka amiko zany hoe tsy mila miresaka amiko mihitsy fa ny ana résultat no mikonty fa raha vao mbola gida antsika manerana izao tontolo zao tsy mamely ranganareo tena za tsy teny hoe alefason coup d'état teny any zany ny vahaolana mety efa nanandrana eny moa zany ny parlementaire ny député sy ny tariny nanandrana nanokana fa io moa zany dia vao vidy vola fa dia corruption daholo miainga ao tsy vaonga ny rajao faharoa efa miandry 2018 amiko aloha 2018 ela loatra nazany tonga dia hoe hitarika olidana an-dalambe gangsta baba rapitso say tsy ho ataoko zay satria hitantsika ny vokatry ny coup d'état crise ny ainatsika tsary amin'izany zay tsy hanao an'izany coup d'état zany tsy mety fahatelo iza fahatelo tandroko aronvozona dia ny rempart mieritrretinareo tafika ny fahatelo zany dia hoe angatany ianao Andriamatoa Andriamatoa hery Rajaonarimampianina ampahendrena tanteraka ny ilazakanao amin'ity mbola tsy tara ary tsy henatra fa fahendrena kokoa angamba ny mametra pelana rehefa tsy mahavita azy